Androany sabotsy fa 20 ny volana janoary toboko lahy sy toboko vavy manatitra ny arahaba ho antsika tsirairay avy asainy ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manana ny ambarany mikasika ny fampitsoran-keloka ny minisitra teo aloha Hery Rarsaina. Izy dia nilaza fa ilaina ny sy ny fampitsoran-keloka faobe sy ny fifamelan-keloka eto amin'ny firenena mitondra ny heviny mikasika ny sosikevitra ny anatanterana mialoha ny fifidianana solombavambahoaka ihany koa moa ny tenany. Manohana ny sy ny fampitsoran-keloka faobe sy ny fifamelan-keloka eto amin'ny firenena ministra teo aloha sady kambana eo anivon'ny CST Andriamatoa Hery Rarsaina. Ho an'ity parlementaire ity dia antoka ahafahana mampisy fahatoniana eto amin'ny firenena amin'ny fanatanterahana izany. Arak'izay eritreritry ny SADC zay sy taratasy efa navoaka dia momba ny fampitsoran-keloka faobe sady zay tokony atao amin'ity famanan'ity krizy ity tokony mba hisian'ny apaisement tokony misy ny amnistie faobe. Raha ny tena zay ngamba ny SADC hoe tokony hoe ny président Ravalomanana sy président transition mieritreritra ngamba ary zay tokony izy satria izy Roland anakiroa no fototra izao krizy zao. Donc zany na tiana na tsy tiana zany tsy maintsy misy zavatra zany mampifamatomatoka azy zao dia mba tiany SADC zany tsoana tanteraka zay famatorana raha sanatrika misy heloka nataon'izy Roland mianaka zay dia tsoana zay marina tokony misy zany hoe famelan-keloka zay mba hiositsika amin'ity krizy ity. Hoe mikasika an'ilay krizy tokoa no navoaloha azy raha liberarina raha mena amnistia na manamilana sy mikasika ny sosikevitra ny tokony handrosoana amin'ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia laza Andriamatoa Hery Rarsaina fa tokony anjaran'ny senita no mijery fanomanana ara-teknika mikasika ny fifidianana. Efa nanomboka tamin'ny 2010 izahay efa nitaky ny fanaovana fifidianana solombavambahoaka mandeha tamin'ny 2010. Nefa moa tsy tanteraka ilay izy dia efa navoaka ny experts nationaux sy internationaux niaraka tamin'ny senita reny daty izay anaovana fifidianana reny ary tanatin'ny fotoana ela be no namoanjaroa an'izay daty zay ataoko angambany fa misy paramètre maro no natonga azy teny hoe amin'ny 8 mai ny fifidianana atao ary mialoha législative ny présidentielle dia ny deuxième tour présidentielle izy ny législative jumelée. Ataoko fa misy paramètre maro zany no natonga azy anao zay ka raha ohatra ka hoe mbola soloana indépendant io faniriany président transition zany izy fanirina rehetra zany fa anjarany zareo zay technicien nationaux na internationaux nanao daty no mijery io daty efa napetraka ny senita ny misy i ao anatiny i anatin'ny senita hoe indépendant donc anjarany zany tsy influencen'izany izy amin'izay fanapakevitra. Andriamatoa Hery Rarsaina izay nanamafy ny tokony hanomezana fahaleovantenan'ny senita amin'ny fanapakevitra momba ny fifidianana mba hialana amin'ny olana sy fifanjirana aorian'ny fifidianana.